Nasika ny solomavambahoaka mahakasika indrindra ny fitsinjarana isa-tsehatra ny teti-bola-panjakana 720 sy 2000 anisan'ny tondrany solomavambahoaka fanakianana ny momba ny vola izay natokana ho an'ny fiadidiana ny repoblika. Andehary hojerentsika izay fanadidiana izay. Mila fanovana goavana amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana 720 sy 2000 hoy ny solomavambahoaka Anarivon'ny Mamy. Be loatra araka amin'ny fanazavana entiny ny teti-bola natokana ho an'ny fiadidiana ny repoblika. Atao inona zao ilay vola be? Ao maninona raha entina juge de dire ahoana ny vodana anaovana reto fanodonana reto misy teratsy mijaly laha zao tsy may ilay orinasa manana manaraka tsy misy esanitro. Any teti-bola zao jereno any avata dia hoe any fampianarana dia oka rehefa tsy hita fa aleo fosiny tena apetrakitsika rehetrarehetra amin'saina zany hoe tsy mety izy amina fanovoana goavana. La République des 46 milliards mahery-kely. Dès le fonctionnement, 64 milliards mahery-kely. Dès l'investissement, 100 milliards mahery-kely. Dia batime comparena hoe avy tamin'ny 2013 otriny. Roa amby valopolo isanjato ny fampidiram-bola-panjakana ho an'ny taona 720 sy 2000 dia vinavinaina ho azy avy amin'ny etra avokoa. Tokony hazava hoy ny solomavambahoaka Razafindravelo Hermanina ny politika amin'ny fanjakana momba ny fampidiran-ketra. Tsy zany tsy afaka mieritreritry mihitsy ho an'le secteur informel amin'le élargissement le assiette zany. Tena tsy mbola misy mihitsy ve tena politique fiscale nanao finance budget afahana miady miza. Fa raha tsy zany tsika ambany be taux de direction adifona le olanatsika any amin'ny politique. Ka zay zany mba fantatra hoe ahoana marina ny amin'io politika fiscale io fa niety amin'ny terenreto à travers des pourcentages IVS fa ny amin'ny taona hoarity 14% ny fambatsina amin'ny ivelany na tsy diso ateo ka zay lova hoe somary ambany any le balance ny fanampiana avy any ivelany satria ny fanampiana ny venidezany iny ny enkina ny investissement. Ary nilaza nareo teo fa raha nijerena ny fitsinjarana teo eo amin'le tsy diso tadiko fa eo social fa le ary amin'ny infrastructure no lohany ny fandanimboana ary veo reny fa investissement. Anisana metrany solomavambahoaka fanontaniana ihany koa ny momba ny vola ho fampandrosoana ifotony omena ny distrika ary momba ny fifidianana ny fiara tsy mataho-dalana solomavambahoaka. Hiditra ao anatin'ny Asambomera manomboka androany ny fandiniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bola-panjakana 720 sy 2000.